Aleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina vavimalala no iarabana antsika amin'izao fotoanan'io izao a. Tonga indray ny fotoana izay rahanao a amin'izao fandaharana, vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandaharana andramika izao a, ny aky radio a, ny aky media, ny mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana, ny groupe izay maharesy a. Dia miaraba antsika tsirairay avy izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony hanapaka antsika tsirairay avy a izay tratrantsika eto amin'ity androany ity. Raha Latojo Mikael hitako niditra voalohany teto androany a, dia miaraba azy a, miaraba antsika rehetrarehetra izay eo amin'ny fahita akaiky moa sa fahita lavitra, Ranabavy Berta, Ranabavy Rodine, Ranabavy Lovely, Alléluia, Ranabavy Ama, Erika Raka, Berta Sava, Mitody Raoniso, Felina Rakoto, Mioraka, Marijo, Sandrine Erika, Rasoana Tenaina Angela, Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Matoka fa salama tsara indray ianao tonga eto androany. Raha salama tsara ianao tonga eto a, dia arabaina ianao a. Ary za te hiteny hoe raha androany ianao tonga eto voalohany a, dia tonga soa ianao. Ary te hiteny aminao fa tsy tonga fotsiny teto ianao a, fa misy antony hahatongavanao eto. Dia mareta kely. Miaraka tsika amin'ny adiny iray sasany latsaka eo a, hihaino hira tsika, hivavaka tsika, hihaino toriteny tsika, hihaino famelabelarana tsika. Dia matoka fa ahery ianao. Ary raha misy zavatra tadiavinao androany mety tsy hitanao a, ho hitanao anatin'ny tenin'Andriamanitra anie izany a, ho hitanao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra anie izany a, ka dia fifaliana ho ahy miaraka aminareo eto a amin'ity androany ity. Tahiny tompo anabavintsika Rakoto a, Mama Valtina, Jonatana, Jerry Rabary, Mampionina, Aja, Skapatitsi, Raosano Orzafy, Lantony Irina, Alléluia, Naira Keron, Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia maretatra amin'ny farany izay fahatsopana tenananao androany a, izao tontolo izao no nanome an'izay fa tsy Jesosy. Ataontsika hihaino tenin'Andriamanitra, ho vokisan'ny tenin'Andriamanitra, hozaren'Andriamanitra ny fitiavany taolana tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity a. Dia tapitra izao fandarana atsapa mihitsy hoe votom-pitiavan'Andriamanitra, dia hotahin'Andriamanitra tsika rehetra. Miloha ny zavatra rehetra aloha a, izao tsika hivavaka ho an'izao fandaharana izao a, satria ilaina entina mivavaka izao fandaharana izao. Alléluia. Dia andao aloha hoe tsika mivavaka ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika Aina avy eto Frantsa, izy a mivavaka ho an'ny fandaharana. Tahiny tompo a anabavy Aina. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Anasanao hiaraka hivavaka amiko metraka an'izao fotoana izao ampelantanin'Andriamanitra. Araka hivavaka isika. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra, mbola manantona indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Andriamanitra satria tonga eto amin'izao fotoananay isakarivo izao indray izay. Tonga eto indray izay Jesosy hanome voninahitra anao, hanome voninahitra ny anaranao Jesosy ary hihaino ny teninao. Misaotra anao izay tsirairay avy reto Jesosy fa nandresany ny tontolo andro indray izay androany. Misaotra anao ny amin'ny hery sy tanjaka izay omenao anay fa fantatro Jesosy fa matoa izay mbola eto dia mbola afaka mihetsika, mbola afaka maheno izay, mbola afaka miteny izay Jesosy. Eny tompo malalana misy reradreraka amin'izao fotoana izao nefa tonga eto mihaino fandaharana. Dia mino aho fa hikasika azy manokana ianao Jesosy, mino aho fa hatsapa ny fanatrehanao izy, satria izy dia nisafidiny eo akaikinao, satria izy dia nisafidy Jesosy nitady anao. Dia mankasitraka anao izay tompo malalo. Faly izay Jesosy satria mbola omenao fotoana, mbola ahafahanay miara-mivavaka. Faly izay fa mbola omenao an'izao fandaharana izao indray. Faly izay fa mbola omenao connexion Jesosy. Dia raha koa fa amin'ny rahanao mahery izany connexionnay izany, raha koa fa amin'ny rahanao mahery ny fandaharanay izao arivo izao Jesosy, ny zavatra rehetra izay ho ataonay eto, ny teny izay ho zarana tompo malala ao dia aoka ho feno ny fanahinao masina, aoka ho sabatra roa lela Jesosy, hampianatra anay, merina indray ilay hafanana aty anatinay Jesosy. Dia taio manokana ny mpanomponao izay hitondra an'izany teninao izany, raha koa fa amin'ny herinao mahery izy Jesosy, ny mpanomponao izay hamelabelatra, ny mpanomponao izay hivavaka ho an'ny firenena Jesosy, aoka ho feno anao. Ary izay tsirairay avy izay mihaino eto koa Jesosy dia aoka mba ho feno ny fanatrehanao, tsy ho mpihaino fotsiny ihany izay Jesosy fa handray zavatra avy aminao. Dia omano ny fonay Jesosy, diovy ny fonay amin'ity androany ity mba handraisanay ny teninao, diovy ny fonay mba ho tany lonaka ny rinin'izany teninao izany.
dia mamindrafo aminay Jesosy raha nisy zavatra tsy nety nataonay androany, diovy amin'ilay rahanao izay tsirairay avy Jesosy diovy ny fisainanay, diovy ny fanahinay amin'ity arivo ity, fa izay te hifantoka aminao, izay te hideranao amin'ny kahalalana Jesosy ary ny problemanay sy ny olana izay mety nianjady taminay tamin'ity androany ity Jesosy dia apetraka feno eo an-tongotrao izany Jesosy, apetraka eo an-tongotrao ny enta-mavesatra rehetra izay nentinay androany, fa androany izay dia tena hijery anao, tena hifantoka aminao izay Jesosy ary mino izay fa raha hivoaka eto izay Tompo dia handray hery vaovao indray, ho avaozinao indray ny fonay, ho avaozinao indray ny fanahinay, ho avaozinao ny vatanay Jesosy raha nisy reraka androany dia ho vaovao izay miaraka aminao ary indray tokoa izay manavao ny fanoloran-tenanay aminao Jesosy fanoloran-tenanay hanaradianao dia matoa izay tonga eto Jesosy dia tena tianao izay Tompo ary tianao manano mandrakizay anay izay Jesosy mino fa tsy ataonao tsinitsiny izay reto, tsy ho lany fotoana izay reto raha tonga eto androany Jesosy fa tena handray zava-baovao, handray fampaherezana avy aminao dia mankasitraka anao izay Tompo dia voly sy Satana kosa dia tsy manana anjara amin'izao fandaharana izao tsy afaka nikitikitika amin'ny anaran'i Jesosy fa eo am-pelatanao Jesosy ako feno ny fanatrehanao tanteraka voalokatra amin'ny farany izay ataony rehetra eto Jesosy dia ny voninahitra Jesosy dia atolotra eo anao riariany hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Alleloia. Sotra betsaka ny anam-pahaviantsika tao anatin'izay vavaka izay. Alleloia. Andahoarintsika aloha ianohira anankiray tsika raha moa tsika iaraka amin'ny anabavintsika Rodina ny toriteny izy amintsika androany dia ataontsika tiry ity ataontsika hiteny torofity amin'Andriamanitra indray androany mialohan'ny toriteny satria makasikasika an'izany indray koa ny toritentsika amin'ity androany ity dia tsika rehetra hiara hiteny hoe tiako loatra ianao Jesosy miarao izany aloha Andonirina Suzelle, Raosany Orizafy, Jenira Bary, Lantonirina efa teo Marie Gilda, Titi Thierry, Alléluia, Lucinda Maïra, itsika rehetra ny ambony any Lovasoa, Tahiny Jesosy. Dao renohirintsika ao anatin'ny tety ny omako manandray ny ten'Andriamanitsika, raiso ny baibolinao raiso ny stylo kely fa mety mba hinote zavatra tsika anaty toriteny dia mianao finaritra isika rehetrarehetra tiako loatra. Halleluia. Tsy lavitsika fa mijoro Andriamanitra ny azo anao. Halleluia. Ola toky anao hifikitra aminao Halleluia. Tsisy nahavitanay afa-tsy anao. Ataonay aminao. Tiako loatra. Amen.
Halleloia. Tsy vadika aminao zay mandrakizay doria zany no fitiavan'Andriamanitra. Zany no vaditsika amin'Andriamanitra satria ny olona rehavana malala dia tsika matetika mivadika ny olona. Dia alohantsika manao voady ohatr'izany alohantsika mba manao voady ohatr'izany fa mahafaly an'Andriamanitra zany mahita antsika tsy mivadika sy manao voady ohatr'izany dia mba mino fa dia mba tany atokantrano tany koa mba nanao velorano eo anatrehan'Andriamanitra. Halleloia. Dia tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Itody Raonisoa, Bert Sava, Volkaramananiary, Thierry Albenja, tahian Jesosy tsika rehetrarehetra dia ny tompony kasika antsika rehetrarehetra. Halleloia. Izay ary ny hoe lafa heno tenin'Andriamanitra tsika. Ny tenin'Andriamanitra izay henotsika androany moa dia Ranabavitsika Berta nitondra azy ndao ary tonga dia lasitsika tahiany tompo Ranabavy Berta anao ny fitenenana. Miarahabantsika rehetra ny tenako amin'izao fotoana anio izao ary manolona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, ny sitrapon'Andriamanitra izay raisintsika eto dia resiko fahasoavoana hanotra zany sitrapon'Andriamanitra zany. Izay hitantsika ao amin'ny Jeremia toko faharaiky amin'ny telopolo andininy fahatelo. Jeremia toko faharaiky amin'ny telopolo andininy fahatelo. Raha miara-mahita hivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soaramandry ny famindrampo ho an'ny firenenan'Israely sy ny fanekena hatao aminy. Tany lavitra any no niseho an'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao. Alleluia. Amen. Iny moa ry avamalala ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'izao androany izao. Eto moa manambara amintsika izay famindrampo izy ho an'ny Israely, ho an'ny Israely, firenena ho an'ny Israely sy ny fanekena hatao aminy. Mety mandalo olana moa isika ry avamalala. Mety mandalo amin'ny lalan-tsarotra atsika ry avamalala. Mety nitarainy tamin'Andriamanitra atsika ry avamalala. Dia niseho tamintsika Andriamanitra. Nanome fitiavana atsika Andriamanitra. Eto izy manambara amintsika hoe fitiavana mandrakizay izy no tiavako anao. Manahoana ry avamalala amin'izany fitiavana nomen'Andriamanitra atsika izany. Satria tena matoritory fo izaho ry avamalala hitory ity tenin'Andriamanitra ity. Satria betsaka amin'olona ry avamalala manome tsiny Andriamanitra amin'izao vaninandro izay hiainantsika izao. Manome tsiny Andriamanitra amin'ny olona izay miandrany eo amintsika. Kanefa fitiavany mandrakizay no hitiavany anao sy hitiavany aho. Manahoana antsika amin'izany fitiavana izany ry avamalala. Mety mandinika antsika sady mieritreritra amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Satria maro ny olo izay tiany Andriamanitra kanefa manome tsiny azy. Ry avamalala, handeha antsika hity Andriamanitra fa tia antsika Andriamanitra. Handeha antsika hity Andriamanitra fa manana famindrampo Andriamanitra eo amintsika. Ny fahotana rehetra izay nataontsika raha tsy famindrampo nasehony eo amintsika ry avamalala, tsy toy izao no nahatonga antsika tsy nahazo famelan-kely koa antsika ry avamalala. Mety tsy fantatsika zavatra izay nanjoa antsika. Aloha antsika hitiao Andriamanitra ry avamalala satria tiao antsika izy. Mamindrafo amintsika isan'andro izy. Matoa antsika mbola mora eto. Matoa antsika mbola fantafiona eto. Nandritra ny tontolo andro miaro antsika Andriamanitra. Maro anie ny olona te-tratra izany tontolo andro izany. Kanefa fotoana samy manana izany fotoana izany ny olona rehetra. Raha antsika mbola velomena eto ry avamalala, fitiavana Andriamanitra izany. Aloha antsika hitiao Andriamanitra.
satria ny olo rehefa mandalo ady mandalo ola misy zavatra tiany angatahiny eo amin'Andriamanitra rehefa tsy tonga azy lasa maneratsira lasa manome-tsy raha tsy izy nanome zavatra rehetra eto iainantsika iry ava-malala tsy misy tokoa zavatra nenterantsika vokatra fitiavana itsika izany vokatra fitiavana itsika ry ava-malala izany satria misy ny olo ry ava-malala izay navotan'Andriamanitra izy ireo nalany Andriamanitra tany tamin'ny fandevozana izy ireo kanefa rehefa afaka tany tonga rehefa afaka tany izy ireo nindesy rehefa tonga amin'ny lalan-tsarotra nanome tsiny Andriamanitra andehantsika hijery izany tenin'Andriamanitra izany hijerentsika izany tenin'Andriamanitra izany hitantsika any amin'ny numéri toko faha 120 ka hatramin'ny faha 5 ivakitsika menaran'i Jesosy ary niala tany antendrombohitra hora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena nanodidina ny tany Edoma dia kivy ny fanahy olona noho ny lalana ary ny teny nanome tsiny Andriamanitra sy Mose sy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egipta amin'ny lalan'ny mpisafitany izahaika ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamonenina ny fanahinay itony mofomofo fanofoana itony iny ry ava-malala ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika ary itsika ry ava-malala ndraiky mandalo amin'ny teny io ny olombelona rehefa nalanga tany tamin'ny tany izay nandevozana tany izay nampijaly tany nindesiny izy ireo rehefa tonga amin'ny lalana sarotra kely izy ireo dia nanome tsiny Andriamanitra nagnino zahay nalanga tany satria noho fitiavany Andriamanitra izy ireo no nangalany Andriamanitra izy ireo tany fitiavana amin'ny lala fitiavana kanefa mbola nanome tsiny Andriamanitra amin'izao fotoana zao ry ava-malala dia tahaka izany koa ny olombelona manome tsiny Andriamanitra milaza fo Andriamanitra tsy mahavotro atsika nagnino atsika nomeny zanany izay nanavotony atsika ry ava-malala raha tsy Andriamanitra nanavotro atsika ry ava-malala tsy toy izao atsika tsy toy izao atsika kanefa tiany Andriamanitra atsika tiany Andriamanitra isika ry ava-malala aloha itsika hitiao Andriamanitra kanefa ry ava-malala Andriamanitra ny olombelona betsaka manadina Andriamanitra betsaka manambela Andriamanitra mizaha zavatra hafa eto misy teny izay ampitiko amintsika nisy olo anankiray izay dia niresaka tamiko izy rehefa niresaka tamiko izy dia anaty fitadiavana izy dia niteny zaho taminazy hoe aloha izaho ndeha hivavaka isika amin'ny sabata aho izaho anahy izaho mbo aloha izaho atsika mbo hivavaka aho izaho tamin'ny olona ireo aho izy moa zaho io izy hivavaka zaho io izy mbo hivavaka zaho io izy amin'ny sabata aho izy tamin'ny fotoana zany rehefa hagnany hivavaka izy dia tonga ry ava-malala ny tsenandavany tamin'ny fotoana zany rehefa tonga ny tsenandavan'io dia niteny izy aho izy fo tsy afaka zaho izy andeha hivavaka aho izy fo hagnindry retiny fividianako lavany fo amin'ny sabotsy ifika izy misy tsenandavan'io izy dia
dia hanindry izany satria efa amin'io etsainana ambany ry hava malala azovy moa namantsika mitady vola io azovy moa namantsika manome aigny antsika isan'andro isan'andro Andriamanitra no iankinantsika Andriamanitra manome aigny antsika satria ny tenin'Andriamanitra ry hava malala izay manao hoe oka ho izy tsy ho amin'ny fitiavam-bola fika izy ny toetsaininareo fika izy fa miniany aho amin'izay anananareo fika izy izaho fika izy izaho fika izy tsy mandao anao fika izy tsy mandao anao mihitsy na mahafo anao akory ry hava malala raha zay ny ataontsika amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra takalontsika zavatra hafa Andriamanitra tsy ho tonga amintsika ny zavatra zay irintsika ino moa zavatra irintsika ahazo fiainana mandrakizay handova fiainana mandrakizay ary ity tany ity izay ianantsika ty ry hava malala ity tsy hilovantsika izy ty raha ny harena no handeha hikatsahantsika ry hava malala mbola tsisy mohatra ny harenana avy amin'Andriamanitra dia aoka isika ry hava malala dia handinika sa izy eritreritra amin'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany andinika sy eritreritra amin'izany famindram-po men'Andriamanitra antsika izany tsy tokony hatakalontsika zavatra hafa ny fitiavantsika Andriamanitra tokony hioriny tsara antsika amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra ry hava malala aloha isika handeha hanompo Andriamanitra tonga aminao izao teny izao dia mitsangana dian'izao handeha isika tsy hatakalontsika zavatra hafa Andriamanitra izy no hilovantsika satria ry hava malala misy tenin'Andriamanitra izay manambara misy mpanompon'Andriamanitra zay ry hava malala izay tena mpanompon'Andriamanitra izy ary tena manaradian'Andriamanitra izy kanefa ino zavatra nasian'Andriamanitra aminazy tsy mahanana anjara amin'ny tsy mahanana iny zavatra nasian'Andriamanitra taminazy dia miteny hoe ary hoy Jehova tamin'ny arina tsy mba hanana lova eo amin'ny tany ianao sady tsy mba hanana anjara eo amin'ny izaho no anjaranao sy lovanao eo amin'ny zanak'Israely ary amin'izao fotoana zao maro olo miady lova eo amin'ny ray eo amin'ny ray aman-dreny eo amin'olona maro olo miady zany lova zany io lova iadivantsika eto ambony tany io tsy hanaraka atsika io lova io ary mbola ho foagna eo amintsika io fa raha Andriamanitra hilovantsika ry hava malala maharitry mandrakizay ary tonga amintsika le teniny hoe fitiavana mandrakizay izy no hitiavako anao aoka isika ry hava malala handeha hanaraka izany Andriamanitra zany handeha hanova izany Andriamanitra zany tsy hatakalontsika zavatra hafa ry hava malala Andriamanitra fa raketantsika ao am-pontsika ry hava malala tian'Andriamanitra anao tian'Andriamanitra zaha dia handeha isika hitsangana hanompo Andriamanitra mitsangana dian'izao ary mitsangana isika handeha hanompo Andriamanitra ny hazava tonga ny fahazavanao amin'izao ary miposaka aminao voninahitra Jehova efa miposaka aminao amin'izao androany izao dia magnentina anao dia handeha hanompo Andriamanitra atsika handeha hifikitra amin'Andriamanitra atsika handeha hanompo sy hiderazy atsika tsy hatakalontsika zavatra hafa ny fanompoantsika Andriamanitra dia iny moa ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika eto tegna mahatotory fo zaho ny ty tenin'Andriamanitra ty dia voninahitra hatolotra atsika azy hiadanina ho antsika tsirairay avy Alleluia Amen Alleluia sotra betsaka ny anapahavitsika rodinitsika ao anatin'izany
tenin'Andriamanitra zany. Voakasika mihitsy moa izy tao anatin'ilay toriteny a. Alleloia, mahafinaritra zany satria tena miditra anatin'ilay toriteny mihitsy izy rehefa iainany mihitsy ilay izy rehefa mitory azy izy a. Misy zavatra anatin'ny fony manao an'io, misy zavatra niainany tao a, misy zavatra tsapany tao a, dia misaotra azy tsika amin'izany. Alleloia. Jeremia 1:telopolo teny anisan'ny Jeremia mahafinaritra be izy ity. Resaka fitiavan'Andriamanitra. Alleloia. Dia misaotra anao zay. Ny famindrapo ny soramandry ny famindrapo ho an'ny firenena Israely sy ny fanekena atao aminy. Andriamanitra dia tia manao fanekena. Ary fantatsika tsara fa mahafinaritra Andriamanitra manao fanekena satria Andriamanitra rehefa manao fanekena dia tsy mba olombelona izy ka handainga hoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa manao fanekena izy dia tazominy. Isika olombelona no tsy mahatana fanekena. Tsika ry havana tena tsy mitovy amin'Andriamanitra. Ary ny devoly dia mampianatra antsika, mampianatra ny olona ety amin'izao tontolo izao ity mba tsy hitana fanekena, mba tsy hanana an'izany toetra n'Andriamanitra izany. Jerenao tsara taloha izao tsika ny tena izy a manao mariazy. Rehefa manao mariazy dia mifanaiky mihitsy eny ambony alitara. Izaho ity anao, na ory na faly, na manatra na manan-karena, na salama na ory na marary, ary mbola fahasahiranana foana izany misaram-panambadiana izany. Ary ny tena sitrapon'Andriamanitra dia mba tsy hisaram-panambadiana. Izao nefa ry havana malala aty aoriana dia misy ohatra zao aty andafy izao misy ny atao hoe Pax. Fantatritsika angamba izany hoe Pax zany. Pax zany dia fanambadiana ihany a, fa eo anelanelan'ny tokantrano maso sy ny tena fanambadiana. Tokantrano maso zany a tsy hisy ninona vita, miara-mipetraka, mety mifampiteraka sy ny sisa, tsy hisy ninona. Afaka mandeha eo no eo arak'izay ilaina. Tsy mety ny fiarahana dia misaraka, mety dia eo. Fa ny Pax dia eo ampovoany. Sady tsy tena fanambadiana ilay tena ilay araka ny nanaovana azy tamin'ny voalohany a, ilay lambana koa ny isarahana, lambana koa kafaty ny isarahana. Fa nefa koa somary ara-dalàna kokoa noho ny miara-mipetraka ihany fa eo anelanelany. Mivady zany a, misy contrat tsotsotra fa rehefa tsy mety ny atao a, dia tsy mila milahatra eny amin'ny fitsarana izany miandry divorce firy taona. Izay ny atao hoe Pax. Dia hitanao, tsy mitana ny teny nomeny ny olona. Tsy olana izany hoe manao voady ary tena marina ary tsy dia manao voady ary betsaka ny olona mpanao voady taloha fa lasa tsy manao voady intsony. Efa mieritreritra sady hoe tsy hanatanteraka an'ilay izy. Fa Andriamanitra dia mitana ny teny nomeny. Aloha hoe rabakina pasteur Rondra fa tsy voarabaka izy impiry izy teto nefany a mandalo hoe tanambavy Armand Lalao a, anabavy pasteur Rondra, Erika Raka, André-Rina efa narabaiko teo sasany a, Maeva mbola tsy narabaiko teo a, Lucia mbola tsy narabaiko teo a, Rara Jonathan, Aimé Manambotsoa, izay rehetra ao ambony ao mbola tsy voarabaka, Jotina, alleloia, tsika rehetra izay mbola tsy voarabaka any ambony any. Fa Andriamanitra ry havana malala dia tia manao fanekena ary Andriamanitra rehefa manaika na roviana dia tadidiny. Tsika raha manao fanekena amin'ny olona, indray andro a very alika. Tsanana ny alika, za tia alika be foana izay tsy mampionona. Samy tia alika. Dia nanana alika ry havana, Beloa ny anarany efa tantarako taminareo teto. Beloa. Dia tiako be mihitsy alika koa, tena tiako, tena namako akaiky mihitsy. Izy koa tena zana namany akaiky. Very Beloa tamin'izany, tamin'ny taona 2000. Dia very. Na tany amin'ny taona mbola latsaka izany tany amin'ny taona mbola mpianatra tamin'izany. Na efa niasa kely tsy tadidiko intsony. Dia izao very io alika io. Dia rehefa very dia nalahelo be mihitsy ny foko. Tena tsy nahinan-kanina mihitsy. Dia nanaovako filazana tamin'ny gazety Midi izy tamin'izany hoe very ny alika, Beloa ny anarany. Mamaly amin'ny anarany hoe Beloa. Ka izao a, izay mba mahita an'io alika io dia meko vola iray hetsy tamin'izany, 500 000 francs, izay mahita an'io, satria tiako loatra Beloa. Tamin'ny taona 2000 na 2020 izay. Dia omeko vola 500 000 francs izay mahita an'i Beloa.
rehefako tamin'ny midi tsy haiko na rehefako impiry tamin'ny midi zay mifaritra kadivato sy ny manodidina fa ndray andro afa-kerinandro herinandro na mahery aza nefa nanary toky tondomile cousin-ko misy cousin-ko mipetraka ao amboninay ntondominy rato ahoana sy ty very alikanao foany jereka iny beloto tonga de niazakazaka be tety amiko efa malotoloto be efa ohatra feno maloto nandritry ny herinandro tsy ny sasa tonga de niazakazaka netsampo teny amiko faly be mihitsy fa ny zavatra nanotaniko voalohany ianao ka hoana hita gazety midi ozy ianao ka mpijery gazety ozy izy tsy mampijery gazety re mihitsy anao ozy tsy tia mamaky gazety misaotra betsaka ho azany fa tena paly fa tena ratsy anao tsy hitany alikako fa tena satria veko fanahita an'le annonce izy hoe de tsy nandoha vola satria izy ary tsy nahita an'le annonce zany tsika olombelona tsy mitana ny teny nomena fa Andriamanitra mitana ary Andriamanitra rehefa de tena amin'ny andininy fahatelo tany lavitra no nisehony Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ko zany naparetako ny famindram-poko taminao votsitra ny 500 000 ay 2003 tena natadidy mampionana natadidy satria efa teo mampionana tamin'izany 2003 zay izy mampionana masy 2002 tao anatin'ny crise ny fakahita sy ny fakaty azafady ay tamin'ny 2003 sady mifiniko belony nanotaniko le olona raha nahita gazety fa hoenao gazety inonao izy anao tsy mamaky gazety na midi inao tsy mamaky ao izy sotra betsaka hoa na nyle koatrany tsy teo le annonce aza rehefa tsony le annonce tena efa hity belo tonga tamiko ny vola tsy lasa tsy ny tanany teny nomeko za tsy Andriamanitra fa raha Andriamanitra zao zany na tsy nahita gazety midi ary dezy mantsy narany cousin fa raha mahita na dezy am'izao lalatsiny dia nomeny io nidikany tany lavitra nisy sehony Jehova tamiko le tany lavitra io tsy hoe lavitra zao kilometra fa hoe tamin'ny fahiny raha mahita ny soratra efatra kezika hoe tamin'ny fahiny zany hoe efatra am'izay efa niseho taminao tany aloha be tany tsy vo izao fa tany alavitra be tany de efa niseho taminao ary ny teny taminao fa fitiavana mandrakizay nitiavako azy anao fitiavana mandrakizay ary havana malala zasy fa rehefa mahita ny dezy de alohako any tsy olana mandohan'izany alleloia de zao fa nahy zanajany nefa nomeko cadeau de le olona so de gaga ianao netiko nandende nandritry ny alina nataoko zay tiany alleloia fa jantsika ny amin'iny hony ten'Andriamanitra efa tany aloha tany zany no nahitany efa tany aloha tany zany ry havana malala no nisehony Jehova tamin'reto zanak'Israely reto ary tamin'izany de efa nitenenany fa fitiavana mandrakizay tsy fantatra na firy taona nyelan'izany hoe tany aloha tany efa nahitanao hitanao misy fotoana mifanena aminao Andriamanitra androany de miteny aminao fa fitiavana mandrakizay nitiavako anao fa ny mandrakizay amin'Andriamanitra zany tena mandrakizay raha misy fotoana zany afaka 20 taona ianao matsiaro aiza ry Andriamanitra so de tsy miaraka amiko ary Andriamanitra de tadidio fa efa niteny taminao izy fa fitiavana mandrakizay tiavany anao nisy anabavy zay vavaka be mihitsy izy de nisy fotoana tahin'Andriamanitra izy halleloia tena nafinaritra tamin'izany tahin'Andriamanitra izy mbola tsy nanana fiarakodia hatramin'izay niainany zany olona zany tsy nanana eritreritra ny anana fiarakodia zany kory izy fa ianao mantsy ry havana rehefa mivavaka ianao na ny zavatra tsy eritreretinao aza de afaka tonga aminao zavatra tsy ampozinao fa rehefa Andriamanitra miaraka aminao de tanteraka izany de nanana fiarakodia izy tena pahagagany zany amin'ny fifaliana fa zao ndray andro simba ny fiarakodia tadidiko mihitsy simba ny tomobilany de rehefa simba ka mbola tsy hitany taiza moa ry havan'izany nanana tomobile ary hitany taiza zany hoe simba ny tomobile fa rehefa simba ny tomobile satria izy atao amin'izay de nietreritra fa tian'Andriamanitra de zao mba fanontaniana mipetraka atao anatiny
sao dia tsy amboko tsony ny tananao Andriamanitra. Satria naniny satria simba ny fiarakodia. Nampahirezina izy tamin'izany tôbily zany afaka simba foana. Misy zavatra mahazo anao androany nefa ianao nivavaka. Mety misy olana lalovanao, mety mandalo aloko ny fahafatesana mihitsy azy ianao. Nandray alay mpanahy dia miteny hoe mbola tia anavy Andriamanitra. Mbola tia anavy Andriamanitra. Fa tany am-baboana, tany amina voababo ry avany reto zanak'Israely eto, nampatsivin'Andriamanitra azy ny teniny. Fa iny efa niteny taminareo fa tiako nareo. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, ka zany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Zany ke tenin'Andriamanitra ny amin'ny Josoa Josoa nge rava nahazo teny fikasana mahafinaritra be. Misy taminareo rehefa tamin'ny voalohany taona angambany nahazo tsodrano an'ity, tsy tadidiko izy taminareo nahazo an'ity tsodrano ity tamin'izay fa tadidiko mihitsy nisy ankizy tato tao anaty zay, tsy tadidiko natao anaty fivadikanina, natao anaty inona izay nazahoana dia nisy votsitra tamin'ny anankiray taminareo na roa taminareo ity tenin'Andriamanitra ity. Josoa toko fadimy andininy Josoa toko voalohany andiny fadimy. Mba miteny anakireo izy nahazo an'ity tsodrano ity tamin'izay tamin'ny fivadikana nataontsika faraparana iny. Tsy hisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iananao, taka nobako misesy nobako anao koa tapany farany, tsy andao na hafoy anao aho. Andriamanitra rehefa miteny fa tsy andao na hafoy anao dia naroviana. Ny problème nge ravana ny olana dia zao hoe ny tsika olombelona tsika foana no mandao. Jereo ilay tantaran'ilay zanak'Adaly le zanak'Adaly nge ravana nafoy an'ilay rainy. Tsy ho vakitsika ny tena Andriamanitra manjary lava, fa le zanak'Adaly nafoy an'ilay ray dia navita nanao veloma ny rainy, navita ny raisiny mihitsy ameo ny anjara fanana koridady. Ohatry ny hitako eto izy tamin'ny teny zany somary masitsika, somary ohatry ny meo ry dada fa nareo ve ahoana, meo ny anjarako e. Zokilovasoa na anika na andomamy nahazo an'izy io tadidiny aina mihitsy. Dia zao nalainy ny fananana dia vitany mihitsy ny nandao an'ilay tranony iray. Io zazy io io zanak'Adaly io rehefa tena jerena ny toerana nalehany dia toerana tena lavitra be, tsy taza maso ny dadany intsony, tsy resisio akory ary. Zany hoe nanana programa ny afoy tanteraka ny rainy ty zaza ity, nanana programa tsy andevina ny rainy io kory izy. Fa inona nataon'ilay rainy? Le rainy ve nafoy azy? Tsy nafoy. Azoko antoka ary havana malala, azoko antoka fa nanefitra anony zazy io azy tsy navelan'ny rainy natorian'ny mpanompony. Azoko antoka fa mbola sarotiny mihitsy io rainy io. Akanjo indreo kapany greo aprimo reo tanao ravana. Sika ny mafoy. Androany teteny aminareo misy olona mino an'ity tenin'Andriamanitra ity eto androany. Mety mpanompon'Andriamanitra efa nampiasain'Andriamanitra be ianao taloha. Mety efa ela nanompoana an'Andriamanitra ianao. Mety natsapa mihitsy ianao tao anatin'ny ady izay nalovanao nanao hoe tena tsy momba intsony Andriamanitra. Mety natsapa mihitsy ianao ry havana malala hoe tena za angamba tena tsy tian'Andriamanitra izany intsony fa za tena teteny aminao ry havana malala. Dia misy olona ray ampisehoako anao. Hitanao ity olona ity, zasika ity olona asehoko anao ity, misy sarin'olona ray asehoko anao izy ity. Mety andreo vao hitanao ity olona ity mety efa hitanao ihany koa. Hitanao io lehilahy io? Io lehilahy io afrikanina izy io. Io lehilahy io no atao hoe Emmanuel Amos Eny. Tadidinao izay anaran'izay Emmanuel Amos Eny. Raha tsy diso ato nigériana angamba izy io na raha tsy diso mety diso koa nefa fa ny zavatra azoko antoka fotsiny dia afrikanina izy io. Izy io ry havana dia olona tamin'izy mbola kely dia nivavaka izy aloha. Dia rehefa nivavaka izy tamin'izy mbola kely zany dia tena tian'Andriamanitra izy. Dia rehefa tian'Andriamanitra izy
dia nanomboka ny lehibe nanomboka ny lehibe nangetaheta ten'Andriamanitra ohatra zany fa rehefa nanomboka ny lehibe izy a dia nanomboka nanadinidino an'Andriamanitra ary rehefa nanomboka nanadinidino an'Andriamanitra izy a dia nanomboka voatariky ny naman-dratsy dia izy a na dia misy fotoana izy maditra dia mbola mahatsiaro an'Andriamanitra ihany izy indraindray fa ny olana dia zao nandalo fotoan-tsavitra nandalo fotoana sahirana be izy io tsy nanam-bola ohatry ny jaly tany tokantrano koa raha tsy diso ahako mbola mila verena kely ona moa le fijona vavolombelona fa rehefa manam-potoana moa dia jereo ny fijona vavolombelona zany rahalahy zany dia sahirana ara-bola be mihitsy izy tena mahantra fadirany novana dia indray andro izy nifanena tamina namany mpiara-mianatra tamin'ny taloha efa lehibe zany izy efa nanomboka le lehibe dia nifankatia tamin'ny vehivavy io niara-mipetraka tamin'ny vehivavy io io vehivavy io nefa mpanan-karena be mihitsy dia niteneniny io lehilahy io ianao hoe te hanan-karena sy ny sisa manina ianao mijanona mahantra kilotin'io atorokhevitra ianao andao hiaraka amiko dia ohatr'izao mifankatiry zareo ka io lehilahy io naniry haran-karena be mihitsy hoe tena leo fahantranaako ty vehivavy ty a vehivavy nanao pakta tamin'ny Satana dia nitaritany ty lehilahy ty dia niara nanao pakta taminy dia nanan-karena be mihitsy dia sady nanan-karena no nitombo pouvoir dia ino tsara nge fijona vavolombelona izy io rehefa manam-potoana ianao fa tena mahery vaika be fijona vavolombelona dia nefa rany a ka ty vehivavy ty fa tena tananakavana ny losifera mihitsy sao efa le mahay manao mazy reny dia efa le miditra anaty ety le vehivavy midina anaty ranomasina izy ianao zao dia verinao fa dessin animé reny resaka zazavavin-drano nefa tena misy fiainana ao ambany ranomasina ao a ao tena misy fiainan'ny losifera ao ambany ao a tena misy ny zazavavin-drano dia nentin'nidina tany dia maka pouvoir dia mavita efa mavita ohatra misy olona tsy mety aminy tsy tiany dia arodany hatramin'ny trano ny be dia be mihitsy manana pouvoir efa nomeny devoly pouvoir be mihitsy lasa lalina be tamin'ny fanompo-tsampy tamin'ny fanompona ny devoly izy sy le vehivavy efa lasa mihinan'olona mihitsy efa olona ny sakafo nefa ino izy amin'ny fijona vavolombelona zany rehefa hitanao fa ny zavatra mahafinaritra dia zao ravana malala io lehilahy io a rehefa nandeha dia izy a ao anatin'ilay izy mbola misy zavatra kely anatin'ny sainy hoe zany olona mivavaka kely a fa zao hitan'Andriamanitra zay dia ny zavatra nitranga izy ao anatin'le nanan-karena be sy ny sisa iny dia efa nitaritany le vehivavy hiakatra karao zany miakatra grady foana arakaraky ny sorona ataonao a ataon'le olona zany a dia ampiakariny losifera grady dia misy le tena mavita mazy mavita fahagagany reny sy ny sisa mihitsy tena manan-karena be sy ny sisa arakaraky ny grady io dia izy efa miakatra grady fa rehefa tamin'ny fotoana farany novonjeny Jesosy izy tena efa tokony ho faty izy ary efa tena nahita mihitsy izy hoe zao ny atao hoe fahafatesana fa tao anatin'izany lavaky mora ho tantaraiko anao no nisotoman'i Jesosy azy tamin'ny tanany dia navoakany dia nivonjeny dia ohatrohatran'io tantarainy lalahy tojo mihitsy ny tantarany io mihitsy ny tantarany fa tsy tadidiko hoe efa ela be any nahitan'io tantarany io rahalahy io dia ina zavatra tiako tenenina nefa rany tafaverina tamin'Andriamanitra izy lasa miverina nahantra kely aloha izy tamin'ny voalohany satria ny devoly rehefa manome anao ka miala aminy koa ianao raha tafiala dia koa zany mbola fanontaniana ray tsy maintsy tanana maherin'Andriamanitra amin'ny manala anao vao tafiala ao fa ny zavatra tiako atongavana dia zao ity lehilahy ity efa hitan'Andriamanitra ny fitiavany azy tany aloha tany ka na dia voasarika tamin'izany aza zany kory tsy miteny antsika ndao anaonao foana nandrakandrana an'izany fo ny tenin'Andriamanitra ray isa-pokony ray isa-pirenena zany hoe vitsikely ny olona tafaverin'ny ohatr' izany fa tsy ny olona rehetrarehetra rehefa mahina ny tantaran'io rahalahy io dia tena tsaroako ty tenin'Andriamanitra ty fitiavana mandrakizay ny tiavako anao zany no nampaharetako ny famindram-poko taminao le zanak'Adala ry avana niala tena nafoy fa le ray tsy nafoy le ray nge ry avana ny andro foany ary fantany fa hiveriny iny tsy fantany hoe roviana fa ny fantany hiveriny iny fantany toetrany zanany fantany fa mbola tsy mavita na inona izy any fantany ny herin'ny reny vola zay lasany any be dia be ny olona mavita miala amin'Andriamanitra
satria nahazo valimbavaka fantatr'andriamanitra ngerevany atramirovina iny valimbavaka iny no aharitra eo aminao e teo aminy angeny ity ray ty ngerevana mahatsapa ny herin'iny vola iny e fantany tsara hoe tokony havita inavo moa iny vola iny fantany fa tsy alasa lavitra ny zanany iny fantany fa tsy maintsy iveriny iny tsisy nyjalo oatra n'iny zazalahy iny ra le rainy nafoy azy hoe nafoy anazy na nafoy an'ny rainy zany le zaza le rainy koa tonga de nanity varavarana novaina daholo hatramin'ny serurany chambre sy ny sisa fa veriny le lahy iny saingy toetran'andriamanitra fitiavana mandrakizay no nitiavako anao zany naretany famindram-poko taminao zany angerevana ny tenin'andriamanitra any amin'ny osea ianao nge tsika jery osea afaraika amby folo ny soramary de hoe niamindran'i Jehovah fo amin'ny Israely na dehibe aza ny elony za androany tena tehitory famindram-po amintsika rehetrarehetra ry havana malala niamindran'i Jehovah fo amin'ny Israely na dehibe aza ny elony za zany androany mitodika amintsika rehetrarehetra androany ozy ny hoe za tena misy olona ngereo nefa ohatrany manary teny ozy olona ndresaka tamiko zay ao zy efa tenen'ny olona mihitsy fa nampiady telo camion ary mana tsy afaka ny devoly atao anatiko iny de inona ho any mahatonga anao de fantatra fa zay zavatra zay mahatonga anao inona fetraka an'izay to de mahatonga le olona saloko manotako nampiady telo camion ary zany tsy mahafaka nitako tsy mariny zany fa andriamanitra raha mbola vonina ianao de andriamanitra mbola vonina ny amindra fo aminao na dehibe aza ny eloko hoy ny ten'andriamanitra hoe janao tsara nge mahatonga n'le ten'andriamanitra teo teny hoe tany lavitra no ny atsoko anao le natonga n'andriamanitra ny teny hoe tany lavitra tany no nisehony Jehovah tamiko zany hoe tany alobe tany efa tariny de inona tsara fa tiany manamarina zany Hosea 1:1 andiny voalohany fony mbola zaza Israely de tiako izy mbola zaza efa ela nge zany ny Israely resahana any amin'ny Jeremia ngerevana efa babo efa avy nanoty efa avy naniasy efa avy nanao tsy mety rehetrarehetra efa avy nikohaka tamin'ny karazana andriamanitra rehetrarehetra fozy andriamanitra ianao nge mbola zaza ianao de efa tiako mbola zaza Israely de tiako izy ary natsoko hiala tany Egypta ny zanako noho ny nisy ny antso azy de vo mainka nandoso tsareny izy zany nitoetra ny zanak'Israely taloha teo amin'andriamanitra ny zaza ry havana rehefa mbola eo an-tanany dada ka raha misy dadan'olona miantso afika ianao aty aviva me biscuit tsy mialo eo zany ny zanakao na tsisy biscuit ary ianao ny dadany rehefa ohatra hoe andeha voakatsika ray aman-dreny ka mbola kely ny zaza de apetraka aman'olona de eo le olona manambitamby amin'ny karazana kilalao karazana biscuit karazana bonbon fa manina le zaza mbola mitomany an'le ray aman-dreniny foana izay fa tsy manana biscuit sy bonbon ntsony efa najanona eo amin'le olona zany ny fitiavan-jaza ry na miantso azy reo izy de vao mainka nandositra reny izy zany ny toetra ny zanak'Israely zany ny toetrantsika rehefa vao manompo an'andriamanitra saingy ho an'ireo bala kosa amin'izao fotoana zao ny amin'no ny zavatra atao fanatitra ary ho an'ny zavatra voasikotra no androany didikazo manitra zany ny fiovan'ny zanak'olombelona ry avana taloha tsy mahalala fa tsy Jehovah tsy mahalala fa tsy dady tsy mahalala fa tsy neny firy ny zanaka mavita mamono ray aman-dreny ry havana malala firy ny zanaka mavita maniratsira ray aman-dreny satria efa lehibe za tena teteny anao teteny aminao androany andininy fatelo izy ny ten'andriamanitra fa izany nampianatra ny Efraima andeha eny notrotroko hatramin'ny sandroko azy izy nefa tsy fantany fa zany nahasitra anazy hitanao mbola kely trotrony mbola soloina asiana menaka hampandrona hampianatra mandeha trotrona narary de nositrana tsy fantany korizana nanasitra anazy tsy fantany fa Jehovah nanasitra anazy ary andininy faefatra mba mario amin'ny baibolinao ity mario amin'ny baibolinao tamiko fefitarian'olona ny tariako azy de tamin'ny mazaka ny fitiavana ry havana isika de samy tariana ary ny mpiandriondry sy ny mpiandriondry sy ny mpiandriomby de samy manan-javatra eny an-tanany
ny mpiandromby manana karavazy le apopoka be amin'ny tatsaha iny za matahotra indray tamin'iza mbola kely ohatra feona basy mihitsy anaovany zareo azy de mampalahelo be anao mihitsy mahita an'le omby kapohana karavazy tsy hitatiko mihitsy za matsy olona tia biby fantatra hoe za tsy mahavita mamono akoho za tsy mahavita hoe io misy akoho de vonono hatramin'izay tsy mahavita satria za tia biby be rehefa hamono akoho zany anao de aza zany atsony fa tena tsy vitako ary ny fianakaviako mahafantatra daholo fa iza de tsy mahavita mamono akoho satria ny any akohako taloha tsy mba vonoko fa ompiako de asiako anarana de matoy in'izay maty de voan'ny barika izay tsy maintsy vonoina ary nalahelo aho tamin'izany fa zao ry havana malala ny mpiandry omby manan-javatra ibakiona ny omby de ny mpiandry manana koa eny an-tanany eny ny mpiandry tsy mba karavasiny eny aminy fa tsorakazo tehina koa ary ny ondry ry havana tsy mba kapohana fa ny ondry ahitsotro rehefa ohatra fotsiny ny tehany iny de mivily makary mikasikasika eto fotsiny de fantany fa tokony tsy any ny lalana za tsy mahavita mamono akoho pasteur io vadiko io vavolombelona za tsy mahavita mamono an'ireny tsy tatiko mahita an'ireny hoe vonoako zany za tia biby be mihitsy de tsy sentiment tsy mahavita an'izany anke ohatra ny tsy de lehilahy ihany ndraindray amin'ny lafiny avy fa zao tena ny ondry tsy mba karavasina fa ny ondry ahitsy fotsiny amin'iny de ny ondry to de mahafantatra tsy any zany aty zany ary ny ondry azy ny fomba fitarihana omby hitanao tsara fa raha misy omby miala ny atsimo andeha any Antananarivo mpiandry omby firy le manenjika ny misy mivoaka fa mitritra tampoka ary de fa enjehana fa ny mpiandry ondry ry havana mahavariana fa ray ihany davida rery ny andry ondry be deabe satria zao ny ondry mandeha eny aloha fotsiny mpitarika ny mpiandry azy de manaraka an'iny izy tsy miadevitra tsy mibrika makary tsy ohatry ny omby misy na avany ariana avany ankavia avany ankavanana satria maditra ny omby zao ry havana malala Andriamanitra koa manana fitarihana antsika ny devoly rehefa mitondra olona anankiray de rohizany ataony kendaroroka amin'ny tady mazaka de na te andeha na tsy te andeha de tarihany any rehefa miaraka aminy ohatra ny olona nasehoko anao io rehefa misy fotoana tsy te hanao an'le zavatra tsony izy fa ny devoly tsy manaiky betsaka ny olona efa tsy te hisotro toka tsony efa mahafantatra zao fa tsy mety aminy toka fa tena marary be mihitsy ny vavony fa tsy avelan'ny devoly misy olona efa mikohaka efa fa lesigara tsy avelan'ny devoly tarihany amin'ny tady mazaka fa Andriamanitra ry havana malala rehefa mitarika atsika de zao kofe fitarihan'olona no tarihako azy kofe fitarihan'olona misy kofe zany hitarihan'Andriamanitra anao fa ny anaran'izy io de zao mahazaka ny fitiavana ohatry ny hoe tady mazaka ihany zany fa mahazaka ny fitiavana kofe mahazaka ny fitiavana kofe matanjaka ihany izy io fa tsy mangeja mahazaka ny fitiavana zany nge ny hitarihan'Andriamanitra sika mandainga zay olona miteny fa Andriamanitra masika na Andriamanitra be lalàna be na Andriamanitra fa Andriamanitra mitantana antsika ry havana malala mahazaka ny fitiavana kofe fitarihan'olona hitarihan'Andriamanitra anao zany no mahatonga anao mifalianao raha mbola toriteny safosafo ohatr' zao fandarana ohatran'ny hoe tson'Andriamanitra anao aza miandry daka sy totondry takanazo an'ilay vehivavy nataon'ny vahoaka tamin'ny tora-bato sy ny vony isan-karazany vao tonga ny anjera teo amin'i Jesosy fa ianao io mbola tady mahazaka ny fitiavana nitondran'Andriamanitra anao ary ino ilay fitiavan'Andriamanitra ary toy ny efa nanainga ny fehim-bava eo ambonin'ny valan'ny ranony aho izy ka nanolokanina azy tsy moramora hitanao ry havana ny fitiavan'Andriamanitra anao de tahaka izany na omena sakafo azy ianao mbola ianao aningany ampiteny moramora ny sakafo Andriamanitra mahafinaritra Andriamanitra be fitiavana hoy ny ten'Andriamanitra tsy verina ho any Egypta izy fa Asiria mpanjakany satria tsy netiny bebaka izy
tsy tany Egypta ntsony ndray zany fa babony Asiria satria naniny tsy netiny beva ary noho ny fisainany dia izy sabatra antsodina any an-tanany ka andrava sy andevina ny hidiny mihodina amiko ny olo ka na dia atsony amin'ny avo azy izy dia samy tsy mety miainga akory fa andininy fahavalo na dia eo azy zany rehetrarehetra zany fa vao mavaly ny teneniko anao androany mba mareo amin'ny baibolinao ity andininy fahavalo io anisan'ny rehefa tamin'ny zava-nanomboka ny vafo dia nitorian'olona tamiko iteny io nitorian'ny mpanompon'Andriamanitra izay nitarika anahy tamin'izany ary tena toritory mihitsy ny foko ary tsaroko hatramin'izao ary hatramin'izao izy mahita dia mbola miteny hoe tadidinao ve rado le teny tao amin'ny osea hafa raiky amby folo andininy fahavalo nitoriako taminao tena tsy adiniko mandrak'izay eno mety miheno ahy izy amin'izao fotoana izao dia zao le teny manao hoe ataoko ahoana e no fahafoyanao ny Efraima na ho fanolotra anao ry Israely ataoko ahoana e no fanaonao tahaka ny Adma ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka ny Zeboima honena ny foko mafy loatra ny anaheriko tsy hanotolo foa na handringana ny Efraima intsony fa Andriamanitra fa tsy olona dia ny iray masinao aminao ka dia tsy avy ampatezerana mirehatra ao alleloia iza moa Adma sy Zeboima rehefa nidina ny afo sy solofara tao a Sodoma sy Gomora dia tsara fantatsika fa tsy tanàna roa no mahita amin'io tsy Sodoma sy Gomora ihany fa nisy tanàna roa ny ampy azy izay tsy voalaza matetika dia Adma sy Zeboima tanàna efatra zany nidoran'Andriamanitra tamin'ny afo tamin'ny fotoana io Sodoma, Adma, Zeboima ary Gomora hoy ny ten'Andriamanitra eto mantsy izy efa aka ohatra izy dia tsy Sodoma sy Gomora ny ato satria ratsy be mihitsy ny fanenon'ilay Sodoma sy Gomora ataoko ahoana ny fahafoyanao akoatra ny teteny aminao ataon'Andriamanitra hoana kay famoy anao io tsy fantatro toerana misy anao tsy anjarako no mitsara anao fa ianao ihany tsy ingerevana tsy mahazo mifampitsara zany hoe reny be ihany ohatr' izao tsika tsy mahazo mifampitsara fa tsika rehetra dia samy mitsarainy ny tenin'Andriamanitra dia ianao ihany dia efa mitsara ny tenanao aiza ho aiza tokoa moa zako miohatra amin'izany tenin'Andriamanitra zany fa na iza ianao ataky ny ahoana ianao za teteny aminao androany fa tsy fon'Andriamanitra ianao io raha miverina androany tsy fony ianao ataoko ahoana zany hoe sarotra amin'Andriamanitra raha na zany afoyan'ny Efraima zany dia zavikeliny Jakoba zanaky Josefa faharoa zany Efraima zany rahalahan'ny Manase zanaky Josefa zany ataoko ahoana ny fahafoizana anao zany Efraima zany dia tany mahavokatra no nidikan'izany ianao inge tany mahavokatra Andriamanitra ianao inge taloha efa mpiantoriteny misy mpira Amerikanina zay mifanohatra amin'ilay lalana asehoko anao teo mitovitovy ihany izy menada samy tian'Andriamanitra tamin'ny mbola kely koralina io vehivavy io fa rehefa koralina izy dia tena namokatra ho an'Andriamanitra mbola kely izy dia efa niteran'Andriamanitra fa nisy noho ny feoany tsara amin'izay dia nanomboka nisy ny kontakte izy andao ianao atao lasa mpira amoronana hira dia nanomboka anao hira-pitiavana dia nalao filma sy ny sisa dia potiky ny zava-mahadomelona amin'izay potiky ny zava-mahadomelona ary efa potiky ny zava-mahadomelona izy dia potika ny fiainany dia te hamono tena efa namono tena mihitsy fa tsy maty ary rehefa namono tena fa tsy maty dia nisy fotoana saika tafaverina tamin'Andriamanitra ary namorikira izy hoe hijery any aminao Andriamanitra hitodika any aminao amin'izay Andriamanitra hiandrandranao amin'izay Andriamanitra saingy ny nampalahelo dia izao fotoana fitaoriana zany voazany izy zany dia fantatritsika fa nodimandry izy inona ny lesona tandremo ry havana fa ny devoly tsy manaiky ny iverenanao neny devoly dia izao maty ianao rehefa miaraka aminy na ianao maty tsy kelikely dia miara-maty aminy eto amin'ity tany ity na ianao raha mitady hiverina zany mahatonga antsika raha misy olona eto za miteny raha misy olona menao zao fantana zao ka ohatra hoe tsy ditraditra hoe tsotsotra hoe sy ny sisy ireny ny iverenanao amin'Andriamanitra mety hoe tena nipaktize tamin'ny diabla mihitsy ianao hoe tena tonga ianao zany dia tena nanao pakta tamin'ny devoly tsy ampy anao no miverina fotsiny teny hoe za andeha hivavaka
fa mety ho mpanompon'Andriamanitra ianao fa tsy maintsy ao ankadrena mpanompon'Andriamanitra ianao miaraka amina fifadikanina matory amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'io toeran'io mihitsy ianao satria andro aman'alina ianao dia ho ataon'ny devoly izay analana ny ainao satria tsy fony ianao hiverina raha misy olona meno an'izany eto tena tonga dia manatona mpanompon'Andriamanitra ianao dia tena didinina mpanompon'Andriamanitra andro aman'alina mandra-pahadelivrenao tanteraka satria ny devoly tsy manaiky moramora an'izany dia izay nampalahelo tamin'ilay anabavy te hiverina ihany saingy tsy navelan'ny devoly dia tsy tafaverina ara-potoana zareo tiako tenenanao dia izao Andriamanitra nefa tsy te hahafoy ianao tsaroako ny raketan'ny foko taminao izy fonao tamiko fony ianao mbola tanora manino tsika raha hiverina amin'ilay fotsika tamin'ny mbola tanora iny kely ny tiavan'Andriamanitra anao ry havana iny angeny ny tiavan'Andriamanitra anao aza adinonao fa tian'Andriamanitra ianao aza adinonao ry havana malala fa iny lay raha nasehoko anao iny tsy hambaka an'iny ianao iny rehefa lasa lavitra nisy fitiavana kely fa nahay niverina ara-potoana tsy hambaka an'iny ianao mbola tsy nanao pakta tamin'ny devoly zany maditra fotsiny ianao mbola tsy nanao pakta tamin'ny devoly ka mihinana rahan'olona zany fa ianao mbola nijangajanga fotsiny ianao tsy hoe amavaniko ny heliko ao ratsy zany fa zavatra tiako tenenina dia izao sao dia fotoana efa tokony hiverenanao zany sao dia fotoana efa tokony hiverenanao zao Andriamanitra angeravana mbola vonina Isaia ao anatin'ny Andriamanitra ny Isaia 5:7 Isaia 5:7 disy fantatritsika zany andiny faefatra na dia mandra-pahatitrareo aza dia tsy miova ary na dia mandra-pahafotsy ny volonareo aza dia izaho ihany ny isahirana mitondra anareo izany nanao ho ten'Andriamanitra dia izaho ihany ny trotro eny izany hitondra sy hanapaka na dia mandra-pahatitrareo aza hatramin'ny-mbola kely vakitsika tamin'ny Hosea teo fa tena mbola nitrotrony nampianarina nandeha dia efa tian'Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra rehefa na tsy mahatonga anao fa 80 taona anao mandra-pahatitrao mandra-pahafotsy ny volonao eny maty azy ianao mbola izy ny trotro anao maty azy ianao mbola izy ny tsenanao zany ny fitiavan'Andriamanitra fa zao amaranako azy dia izao ny ten'Andriamanitra rehefa na dia miteny manao hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia ahita ekeko fa nisy ny fotoana nandehananao lavitra nandehanantsika rehetrarehetra lavitra fa ny olona tafaverina koa dia olona tian'Andriamanitra ilay raha ingeny izy fitiavana an'Andriamanitra fa nitereniny zava-nisy izy fa misy indray amintsika tsika misy nefa tsy tian'Andriamanitra zany raha manoro-hevitra anao mandaontsika tian'Andriamanitra aza takalonao ninin'Andriamanitra marina ny tenin'ny anabavy rodina teo ny olona amin'izao miady lova za ry havana malala tsy mba miady lova zany za zany tena teneniko anao mihitsy fa tena rehefa misy ny fotoana izarana lova ny fianakaviako tena sambatra izay anjarako eo dia ekeko za tsy miady lova zany tsy hatondra amin'io anao na tany ray kapoaka amin'io azy fa ny lovako iaroana angeravana hitretin'ny olona fa vomafy fa mara-paranantsika azy le tenin'Andriamanitra teo iaroana ny hitretin'ny olona fa maty antoka tany amin'ny nomery toko 7:20 ny tenin'Andriamanitra ary hoy Jehovah tamin'ny Arona tsy mba hanana lova eo amin'ny tany ianao sady tsy mba hanana anjara eo aminy tena ohatrany hoe tena niondrika Arona hoe marina ve Andriamanitra tsy hanana nininona zany fa nitohizan'Andriamanitra izany ho anjaranao sy lovanao amin'ny zanak'Israely tsy maninona ny tsy manan-dova ry havana fa raha Andriamanitra ny lovanao dia hiteny takan'i Davidy ianao ny amin'ny salamo manao hoe salamo 119 andininy 5 Jehovah ny anjara lovako sy kapoakako ianao mampaharitra ny anjarako ny voafahatra ao anjarako teo amin'ny tany mahafinaritra eny manandova tsara aho za te teny aminao androany fa tianao Andriamanitra aza manontany zany ianao mety mandalo ady ianao eto androany dia za tena tsy tian'Andriamanitra rehefa tonga ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia nisy olana be zay tamin'izany efa tantaraiko anao teto foana dia
mitadidy ny fahotana zay nataoko aho zany de zay hoe Jesosy marina fa mpitaritarika namako naditra any a fa am'izao nge Andriamanitra mbola be deabe ny namako maditra fa maninona zareo milamina amin'ny fiainany fa zaho tena tsy tianao ah zaho tena tsy tianao zany foana ny teneniko taloha nisy fotoana mandeha moto tamin'izany de miandralo ohatr' zao ah de sokapako le visery de miteny mafy be za tsy tianao fa maninona any tsy tianao tapatapaiko ohatr'izany Andriamanitra tamin'izany mafy loatra ny fiainana fa rehefa nivavaka vao tena tsapaka tena tianay ianao Andriamanitra ny zavatra lalovana hoe tsy fitiavan'Andriamanitra anao azagaga ianao ny olona rehetra tsy misy mandalo olana ohatry ny andalovanao ka le olana io ny olona tsy mandalo olana de mity manota fa ianao nandalo olana de mahatsapa ianao tokony hiala amin'io satria izay indrindra ny tian'Andriamanitra atao amin'io tianao Jesosy a tianao Andriamanitra ary fitiavana mandrakizay a no mitiavana anazy ianao ataony ahoana ny fahafoy ianao arena miavaka ho azy ianao manomboka androany manaova tahaka an'ilay zanaka endry tao amin'ny baiboly tsy miala eo an-trano rehetra tafaverina amin'izao ianao aza mivoaka etsony de araroty a de angalao tsirony a ny fitiavan'Andriamanitra anao fa hoentiny amin'ilay tady mazaka ny fitiavana tena tady mazaka ny fitiavana tena na de ianao isakafo azy mbola izy ny anokatra ny vavanao de mandefa ny sakafo morambola tambitamby anke zany ry havana malala ary mifalianao raha mbola tena ohatr'izany mirenan'Andriamanitra anao voninahitra ao an'Andriamanitra matoky a favorainao a izany ten'Andriamanitra zany a de tehirizo zany a de azavela miala intsony a ao anatinao ao mahereza isika tsirairay misaotra ny ampavrodinitsika mitondra n'izany teny zany a de andao arytsika anao antiry ty hoe fitiavan'Andriamanitra ke rehefa tsy voarefy tsy fantatritsika ny alavany tsy fantatritsika ny sakany tsy haitsika ny alaliny tsy haitsika ny ahavony fa za teteny aminao fotsiny tsy hita ho tany sainy zany ary tsy hita penipeseny zany raha zaotsika ny eritreritra hoe mba tiako fantatra Andriamanitra ohatrany ahoana ny fitiavanao a hoy izy Andriamanitra tsy voafaritra ao zany antsika hira fotsiny andro any lalina tompo a lalina ny fitiavanao a de mino finaritra isika rehetra misaotra anao a nahatra nena zany toriteny zany halleloia amen ny mitanisa ny fitiavanao lalina ho an'ny fitiavanao Alleluia. Lalina ho ary tompo Andriamanitra ny mitanise no tsy mininao fa lalina ho an'ny fitiavanao Jesosy ny andro koa rehetra amen Jesosy Havia o sacais, a cu, ni fuku ana.
lalina ho an'ny fitiavanao. Tsika rehetra hiarahira hoe lalina ho ary tompo. Lalina ho an'ny fitiavanao e. Raha antsika vavaka zany tenin'Andriamanitra sy izany iry zany a amin'izao fotoana izao. Dia samy mitentsika hoe Jesosy a tena lalina tokoa ny fitiavanao a ary tsy ho avotsotro intsony zany. Betsaka ravana ny olona mamela ny fitiavan'Andriamanitra handalo fotsiny ao amin'ny fiainany. Betsaka ny olona ravana malala no mamotsitra izany fahasoavan'Andriamanitra zany a eo anoloany. Za androany tena teteny aminao aza votsitra ao zany. Raha mandalo eto aminao zay tenin'Andriamanitra zao androany dia fantaro fa mbola fitiavan'Andriamanitra anao. Mbola fitiavan'Andriamanitra anao ry havana. Za androany teteny aminao manokana hoe tena tian'Andriamanitra ianao. Ary tsy mbola navelany ianao androany na tsy nampandrenesiny ny zava-marina eo aminy fa tiany ianao. Ary mbola misy dingana sy lalana tian'Andriamanitra tongavany eo amin'ny fiainanao io. Tena tiany ianao ary tsy tiany hatramin'ny omaly sy ny rapitso ihany. Fizy efa niteny fa fitiavana mandrakizay nitiavana azy ianao. Ahoana ny ahafahantsika mamotsitra amin'izany andalo fotsiny ry havana? Ary ahoana ny ahafahantsika mbola kivy ihany koa raha olona efa mivavaka tsika ry havana malala? Ahoana ny ahafahantsika kivy mbola manana hirika hakiviana rehefa fantatritsika fotsiny fa ay mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra azy ianao. Ry havana malala, raha mandalo sy lalatsarotra ianao androany dia ko fantatrao fa tsy mahafafa ny fitiavan'Andriamanitra anao reny. Vita tomboka avatsy eo am-pelantanana ianao ry havana malala. Tsy mampiova ny anaranao eo an-tanan'Andriamanitra ny toetrandro na manorana na mamanala na mafana. Tsy mahavoakosika ny anaranao eo fon'Andriamanitra fa tiany ianao ary tiany ianao ho tia azy. Tiany ianao hiverina aminy, ianao hiverina aminy tanjony fa tsy ianao hiala aminy. Ndao tsika hiverina amin'Andriamanitra, ndao tsika hiverina. Fa fantatsika ankehitriny fa tena mivaky sy mitsotra anatrehantsika mihitsy Andriamanitra ahoana ataoko ahoana no fahafoy ianao ry Efraima. Tsy fon'Andriamanitra azy ianao. Mafantatra ve ry havana hoe inona avy ny hetsika tsy efa ataon'Andriamanitra ho anao? Hanirahany olona hitory-teny, hananganany olona hitory-teny foana ianao isan'andro. Eny an-dalana rehetra eny ianao tsy ataony misy zavatra mifanena aminao foana, ahakasika ny fonao, hatonga anazy hifanena aminao, hatonga ny lalanao hifanena aminy. Hoy ny ten'Andriamanitra mbola za foana ny isahirana. Misahiran'Andriamanitra mitondra azy ianao ry havana. Misahirana. Fa Andriamanitra koa tsy milavolefona isahirana ho antsika satria mbola fitiavana koa zany. Dia tena aminao androany. Tsy ianao io ny olona tokony hijaly. Tsy ianao io ny olona tokony hatsapa fa kamboty. Tsy ianao io ny olona tokony hatsapa fa verilova ry havana. Fa ny lova tsara indrindra efa omen'Andriamanitra azy ianao. Izy tenany mihitsy no manolo tena ho lovanao androany raha manaiky ianao.
misaotra Jesosy, misaotra tamin'ny fotoanandroany, misaotra fa tena renay sady tsapanay izany ary tena faly izay androany Jesosy. Iverina aminao izay tsirairay avy reto, iverina aminao amin'ny fitiavana, ary amin'ny fitiavana lehibe mihitsy ny iverenanay anomponay ianao. Iverinao an-trano izay, ndreto ny zanakadalanao Andriamanitra, maromaronay androany hitady ny lalana mody, averenao Andriamanitra, tario lalana amin'ny fanahinao masina. Nanay izay tena averina ny lalana mody aza tsy tadidinay, fa ny fanahinao masina hitsiro ny lalana hitari-dalana anay. Ho andry afo sy androraoana hitondranay ao an-tendrombohitra masina ao Jerosalema, toeran'ny Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Dia vory-satady afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera iray tamin'izay voafafy teto azy androany ho voninahitra ny anaranao Jesosy. Halleluia, amen. Hivavaka ao amin'ny firenena Babilova soa amin'izao fotoana izao. Tahiny Jesosy daholotsika rehetra, hiara hivavaka aritsika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra, raha nay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Mbola misaotra anao indray izay amin'izao takarivo izao. Misaotra anao satria ny famindramponao tokoa Jesosy tsy mbola natoy izao anay, ary mbola natonga anay teto hihaino feo anao androany. Ianao Jesosy no mitasy ny anay nandritra ny tontolo andronay, ka mbola afaka mivory izay Jesosy mitady anao amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao, misaotra Jesosy tamin'izany teninao izany. Reto izay Jesosy malalo, reto izay ilay zanakadala na ny renireny nandany ny andronay, nandany ny fotoananay, nandany ny herinay tetỳ amin'izao tontolo izao. Iverina aminao izay Jesosy, aza foy izay no ny fahotanay, aza foy izay Jesosy fa raiso zanakao indray izay tsirairay avy reto. Maro ny fahadalana vitanay Jehovah Andriamanitra, maro ny heloka vitanay, ny tsy fankatoavanay, fa reto izay Jesosy iverina aminao izay tsirairay avy reto. Aza mafoina manalavitra anay izay Jesosy, fa tanterao aminay ny teninao fitiavana mandrakizay nitiavako anareo, izany mbola nampaharetako ny famindram-poko aminareo. Jesosy atsapanay izany fitiavanao izany, satria mbola maniraka amin'ny mpanomponao ianao hitory ny teninay, hiverenanay ao anaty anao Andriamanitra. Ary tena lalina mihitsy ny fitiavanao izany Jesosy, satria mbola mipetraka eo ambony toerana mampisorona anao ianao, miandry anay, mbola mitady anay hiverina Jesosy. Dia ndreto izay tsirairay avy reto, aza mafoy anay ianao Andriamanitra, aza masaraka anay, aza velanao hisy ho very izay tsirairay avy mpanaraka an'ireto vavaka fiambena an'ireto andro aman'alina izao Jesosy. Fa mila anao an'izay, mangentahita anao an'izay Jesosy, tia hitanao sy mivoninahitra ao isan'andro an'izy Jesosy malala. Aza manalavitra anay ianao, aza tsisy ho very izay reto na dia iray ary Jesosy. Terizo izay toetra aminao mandrakarivo, terizo reto mpanaraka marobe reto Andriamanitra. Ataovy mahita anao sy mivoninahitra, ary tena ataovy manitrapa an'izany fitiavanao izany, ataovy mahatrapa an'izany famindram-ponao izany Jesosy, satria na ny andro avelomana izao ny Jesosy mbola famindram-ponao Jesosy, mbola misy raha ilaivanao anay Andriamanitra. Reto izay manatona anao ampanetseteny izay, manatona anao ampanetsena mitahotra sy ovitra izay Jesosy, anatona anao miaiko izay fa nanao ny tsy rarina, nanao ny tsy mety teo anatrehanao. Raiso Jesosy ka andrakao amin'ny fiainanay, ary terizo izay hitoetra aminao, hitoetra amin'ilay fitiavana voaloha, afana foana ny fanomponanao, tsy hiorotododika intsony Jesosy. Dia tena mankasitraka ny amin'izany teninao izany, ka ho fanainao matsina Andriamanitra, ny hanondraka an'izany teny izany mba tena anirany anatin'ny fonay, hamelombelona anay indray Jesosy, mba tena hatsiarovanay foana fa ny antom-pahavelomanay, ny antom-pisinay dia fitiavanao, mbola ny famindram-ponao. Dia mankasitraka Jesosy malala. Terizo izany mpanomponao izay mitondra an'izany teny izany teto indray Jesosy, ampitomboiny ny ositra, ampitomboiny revelation anany Andriamanitra, satria atao fitaovana mahery vaika eo am-pilatananao mba hamerina ny ondronao izay mbola tavelany avelany any hiverinao ambala Jesosy. Dia mehery mandrakarivo izany mpanomponao izany, na ho kory pastera izay nanome labelatra, ampitomboiny ny ositra amin'izy ireo Jesosy, ary ny finoany ao anao Jesosy ty malala. Dia ianao ny aro sy tana azy mandrakarivo,
mandra-patapitra ho fataperan'izao tontolo izao. Jesosy atsarovanay manokana eto amin'ny firenenay. Tena ao anatin'izany hoe fahotana maro, zavatra maro miseho amin'izany firenenay izany Jesosy. Tompo, nefa ianao mbola mamindra fo amin'ny malagasy. Matoa Jesosy mbola mijoro amin'ny firenenay izany dia mbola famindram-ponao tsy mety ritra Jesosy. Inona dia maro ary ny adiny lalovan'ny malagasy dia mbola mamindra fo ianao. Aza mahafoy an'io firenenay io Jesosy malahy. Mbola misy olona marina matoky sy mino anao. Aza mampiseho fahatezeranao amin'izany firenena izany fa amin'izao foana malagasy tsirairay izay tsy mino anao Jesosy dia vangio izy rehefa matoa mbola misy fahaveloma, mbola misy fijoroan'ny firenenay dia mbola mifamindram-ponao Jesosy. Sokafo ny masom-panahin'ny malagasy tsirairay. Sokafo ny fo sy ny sainy hiendrandranao. Atsapa fa ny antom-pisiny, ny antom-pivelomany matoa mbola tsy resy-potika tanteraka dia mbola misy ny fitiavanao. Lalina tokoa Jesosy ny fitiavanao. Fa izay indraindray manampina ny sofinay, manampina ny masonay tsy hahita ny fahatsaranao Andriamanitra, ka anka mivily lalana eo anatrehanao. Jesosy azafoy firenenay. Milanao ny firenenay. Mangetahitanao ny firenenay, mangetaita famindram-po, mangetaita fanavotana. Ianao rery ahy Jesosy no afaka hamonjy ny firenenay. Andamina ny ady rehetra. Ampaherin'ny malagasy dia ianao rery ahy Jesosy tsy azonay atao fa ny mitondra-bavaka, ny mibaty eo anatrehanao izany firenenay sy ny adiny izany. Jesosy androany dia jereo manokana ny firenenay. Afao ny fangetrana. Afao amin'ny ady maro isan-karazany, ny fantsana, ny aretina. Afao izany Jesosy ataovy misandratra eo anatrehanao ny firenenay. Ary malagasy dia ataovy tena mitoraka eo aminao. Misaotra Jesosy malaky. Voninahitra anie Jesosy dia ho anao rery ahy. Ary fisandratana dia ho anao rery ahy. Mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'izao fotoana izao satria tena nahery. Tena voky ny fanahinay. Maminay loatra ny miaraka aminao Andriamanitra ka tehirizy mandrakarivotra tsirairay avy vety raha isara ketsy dia Jesosy amin'izao alina izao. Izany teninao izany Andriamanitra dia tsy ala aminay. Ary ny teny mamy izay zarainao aminao isan'andro eto ny teny fiainana Jesosy. Dia ireny lalana, ireny tena hoe fikirinay ho andry hafa androraoana. Hitahiry ny finoanay Andriamanitra mba tsy alina aminao, tsy herikerika intsony. Dia mankasitraka Jesosy raha isara ketsy izay Jesosy dia aoka fanainao masina ny hitoetra aminay tsirairay avy. Mihery izay nomenao anay teto Andriamanitra, hitoetra any anatin'ny fonay tsirairay avy mpanaraka eto ka nafana ny fitiavanay ianao isan'andro isan'andro. Ary tsy asaraka namafoy anay ianao Jesosy malala. Ary tehirizo mandrakarivo izay dia raha toa izay Jesosy amin'ity alina ity ka raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha alina lanitra ianao amin'izao alina mangizy izao dia apetraka am-pelantananao sady miampity izay mpiavinay ho voninahitry ny anaranao. Dia ny tontolo andronay sy ilay otra mbola ho avinay izay rehetra ataonay dia hanomezanay voninahitra anao dia apetraka am-pelantananao izany dia mankasitraka raha io. Dia vohisatana dia didiky sy roako amin'ny anaranao. Tsy ambiana tsy anampahifanana hitsaingana dia litera iray tamin'izany teso fampahirezana azonay teto izany. Fa toranay amin'ny ranao ny asa maizina izay mpitsainga sy mpandrava rehetrarehetra. Fa aoka mifanainao masina hameno anay isan'andro isan'andro. Voninahitra anay dia anao rery ahy. Aleloia. Amen. Vavak'izay dia farany tokoa ny fandarantsika. Nefa nareo ohatra mbola maromaro mihitsy ny eto dia menakado kely nareo androany. Aleloia. Dia ny fiarahantsika tokoa ny tapotra fa ny fiarahantsika amin'ny akiradio mbola tsy tapotra. www.andramkaizao.com no afahanao mihaino ny onjam-peo akiradio misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7:70 maraina, amin'ray amin'ny 7:70 alina. Raha pitso amin'ny 10 raha sendra taratara ianao tsy rahinao andefandaran'ity hatramin'ny voalohany raha pitso amin'ny 10 dia mbola misy miverinao amin'ny akiradio ty toriteny ty fotoanantsika ity androany. Aleloia. Dia mahereza ny Gamaliela dia mbola manentana foana ny fanapitsika ny sahirana ny classe de 7e izay hotoanantsika amin'ny fitaovam-pianarana. Dia mandefa MP amiko ianao raha manana faniriana mba handray anjara amin'izany. Misaotra anareo izay efa nanohana ny antso Andriamanitra ny hamalofity aminareo ary hanolotra avy zato eny. Fa raha mbola misy ny azonao atao dia mbola manao ezaka ihany tsika hatramin'izao dia mandefa MP amiko raha misy voatsirambiny tanana aminao ataontsika alefantsika ny Madagasikara hanapitsika ny sahirana, hanapitsika ny fianaran'ny ankizy. Amin'ny alahady misy batisa ho tanterahantsika samita in'Andriamanitra. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia raha pitso alina tsika mioneto indray tahaka izao satria ianao mbola teto hatramin'izao dia izao atolotra anao
iteriteraka ny tombavaka nabavalogasika hoe azafoy Andriamanitra ne tsy afoy anao dia andeha ity ny amaranantsika ny fotoana androany azafoy meno finaritra samy hitahin'Andriamanitra daholo. Samy mangataka androany hoe azafoy Jesosy. Halleluja. Tsy afoy anao any Andriamanitra. Miantsantsa amin'ny fitaraina. Azafuye fanai fasana kauyanya azafuye fanai fasana kauyanya azafuye fazana kauyanya fatimana nauzirati kiala kutaminawanea fanitan bileu didinau Simanu puande mani kava Fatuka putame na manea Faveluma kureten marinabu Tu potsaru Reunandeana kuye Te wana teyana Damini fukureja Tu potsaruvi Leonandeana kuye Te wana chenau Damini fukureja Azafuye Fasana kauyanya azafuye fana fasana kauyanya azafuye fana Samy hitahin'Andriamanitra daholo saotra anao nahatrany hatramin'ny farany raha pisotry antsika miona tahin' Jesosy daholo.